Mila fanomanana sy mitaky fandaninana fikarakarana ny fitsangantsanganana. Ao ireo misafidy ny torapasika ny Grand Pavois, tsy vitsy koa nefa ireo mifidy ny eto amin'ny Petite Plage noho ny antony manaraka izao. Satria aty aloha voalohany akaiky dia mba tsy hanahirana amin'ilay sécurité ny ankizy koa dia aty no malalaka afaka hivalam-parany. I Marilande, iray amin'ireo mpilalao baskety ao amin'ny kianja mitafo Mahajanga. Dia nanahirana aloha ilay izy satria somary akaiky ihany aty raha par rapport amin'ny plage hafa. Manokana tomobile manokana izay satria nitondra mpianatra. Ireto indray fianakaviana maromaro no mitambatra efa nandritra ny fivoriana tamin'ny 20 Marsa teo no nanomanona izao programa izao. Eto dia i Mama Siza no miandraikitra fanamboarana lasary. Ano lasary karoty. Lasary karoty tsara tarehy ah. Taky ninona ty. Efa voarapy fa aty no mampangaro saosiny. Saosy vinaigrette aty manamfangaro azy. Dotra be ranony atao satria maraina zay niala tany dia manjary masadotra be. Fa zao izy ny tena tsara matsiro. Ankoatra io, nahandro laoka niraisana ihany koa izy ireo. Izy no Krista, renim-pianakaviana misahana amin'ny fandrahoana laoka. Ny déplacement dia misy kokoa satria zay zany nanao participation 25 000 par tête miala ny laoka sy ny frais. Eo amin'ny 30 eo angambany zay na 50 personnes. Miaraka amin'ilay ankizy zanakanay zany. Misy atahorana satria zay moa nanao spécial aller retour nandeha sy ny lera nialana eto angambany fetry. Ho an'ny Edmina kosa dia somary vitsivitsy izy ireo noho ny famotoana ary tsy nisy nanahirana tamin'ny ankapobeny. Maro be olo any sady zay tara tomobile. Sady aty mba mangingina par rapport au Grand Pavois. Fodina tsy dia manao tara be zay. Manana tombony kokoa ireo mandeha mivondrona na eo amin'ny fikarakarana izany na eo amin'ny fandaniana.